Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy makasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ny fandaharana dinika Andriamatoa Alain Ratsimbazafy izay solombavam-bahoaka ny distrika Antsimondrano no vahintsika eto androany miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana dinika. Ya de faly miarabanao Andriamatoa Germain miara-manolotra amiko amin'ity fandaharana dinika ity amin'ity androny ity ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandaharana eny fa na ny eto toerana sy ny any ivelany ihany koa izay manaraka izao fandaharana izao. Misaona ny firenentsika Andriamatoa solombavam-bahoaka noho ny fahalasana ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka teo ihany koa moa zany ireo namana maro samihafa malagasy havana noho ny valanaretana Covid-19 mindroka mpanajana ny ekipan'ny MBS manoloana an'izay rehetrarehetra izay fa irosotsika eny angamba ny raharaham-pirenena indrindra fa ao anatin'izay hoe fanamariana ny 7 ny volana Martsa 7,770 7 ny volana Martsa 2,7 tsika zao 7 taona be zao no nanaovan'ireo razamben'ny malagasy razambentsika an'izay tolom-panafahana ho an'ny firenentsika izay 7 taona ty aoriana Andriamatoa solombavam-bahoaka manoloana ny fahitanao amin'ny mampanao politika sady mahasolombavam-bahoaka anao ny tolona izay nataon'ireo ray aman-drenindreo amin'ireo taranaka ty afara sy ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao afaka tanteraka ve Madagasikara? Ya misaotra anao namana Germain amerika an'izay fanontaniana izay nefa mialohany ny hanomezako ny atao hoe valiteny mahakasika izay dia mamela ahy ianao na hitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo fianakaviana izay namoy havana indrindra moa ho an'ny firenena malagasy izay nahalasana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izany mankahery amin'ny fianakaviana amin'izany fahoriana izay nitona izany ary mankahery ihany koa ny vahoaka malagasy satria dia olomben'ny firenena no lasa ary azo atao hoe tantely namela mamy raha izany filoha Didier Ratsiraka izany ka izay no hitondrana teny ety am-piandohana. Manaraka izany dia androany tokoa no tsingerin-taona ahatsiarovatsika ny tolom-panafahana izay nataon'ireo mahery fo tamin'ny taona 7,770. Fantatsika tsara moa fa tany amin'iny faritra Moramanga iny no ny androany zany tolona izany tolom-panafahana ho an'ny Madagasikara. Maro ny martiry ary maro ny atao hoe namony ainy taony voafonja sy ny sisa noho ny fikatsahana ny fahafahana ho an'ity nosy malalatsika ity. Ankehitriny dia velom-panontaniantsika hoe nitondra inona ho antsika moa zany reny ezaka sy tolona nataon'ireny ray aman-dreny reny. Raha ny zava-misy tokoa mantsy ankehitriny dia mbola miady ao anatin'ny fahafahana itsika fa toa fahaleovan-tena saritsariny ihany raha ny azon'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Sadasada hoy ny fahaleovan-tena azo satria hitatsika fa mbola maro ny fampiankinana amin'ireo firenendehibe any ivelany ary tsy ela akory ary ny atao hoe fitakitsika an'ireny nosy tsika madinika ireny izay mbola tsy miverina amintsika firenena malagasy mandrak'ity androany. Izay no entina ilazana amintsika fa mbola mila tohizana izany tolona ho an'ny fahafahana izany ary raisitsika ho modely ireo ray aman-dreny tany aloha zany izay naneo an'izay fitiavan-tanindrazana izay ho fanavotana n'ity firenena ity ka isika ankehitriny zany dia tokony akalesona sy anao fakatahaka an'ireny ray aman-dreny tany aloha reny. Fa manodidina izay ny angamba Andriamatoa solombavam-bahoaka raha tamin'ireny fotoana ireny dia tena hoe nafoy ny aindry ho an'ny tanindrazana ny razambentsika tamin'izany fotoana izany amin'izao fotoana izao ve hitantaratra ny fiampitany zany hoe le fanilo miampita amin'ny taranaka ty afara manoloana izay resaka hoe fitiavan-tanindrazana izay. Raha ny zava-misy ankehitriny aloha dia raha mahalala fa manahirana be ihany satria hitatsika ny
ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao. Mety manana ny endrika fanehonan' izay fitiavan-tanindrazana izay ny tsirairay, fa ataoko fa vitsy a ny olona tena manolotra ny ainy ho an'ny tanindrazana izany raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Izany anefa no tokony hijoroana sy anehoantsika ny firaisan-kina sy ny tena fitiavan-tanindrazana marina zany ho an'ity tanindrazantsika ity, fa tsy nataontsika ho raraka tany a reny ezaka efa nataon'ny ray aman-dreny tany aloha reny, ka tokony hisikimponitra ny malagasy aneo an'izay fanavotana nyity firenena malagasy ity izay, satria fantatsika tsara fa ao anatin'ny fahasairanana ny firenena ankehitriny a, ka tokony iray fo iray saina hitady izay mahasoa sy hampandrosoana ny firenena no tokony ho lahara-pahamehana amintsika amin'izao fotoana izao. Eny ary ajanontsika eo angamba ny mahakasika an'iny fa irosotsika ny zavatra nitranga tamin'iny herinandro iny, isan'ny zavatra lehibe nisongadina ary zay indrindra nanasako anao ndre matoa solombavambahoaka, satria zavatra roa lehibe no isan'ny nanamarika anareo solombavambahoaka tamin'iny herinandro lasa iny. Ny voalohany a de mahakasika ny tatitry ny transparency international, voaresaka tao anatin'io fa somary marisarisy ianareo solombavambahoaka ny amin'ny fanatanterahana ny andraikitrareo eny anivon'ny vahoaka malagasy izay nifidy anareo. Distrika maromaro no voatona tao anatin'izay a, fa raha tsy resaka fotsiny tsika hoe any amin'ny tapany atsimon'ny nosiny a de voaresaky ny transparency international fa misy solombavambahoaka tsy hita mihitsy raha tsy efa tamin'ny fampelezan-kevitra ihany. Inona ny mety mahatonga an'izay a? Inona ihany koa no antony mahatonga hoe solombavambahoaka tsy miseho vahoaka fa voafidy a de mipetraka amin'izay hoe any anatin'ny anteny meram-pirenena any ny tazana? Voalohany indrindra aloha dia ny andraikitry ny solombavambahoaka dia voafaritry ny lalam-pandroenana. Ao amin'ny andininy fa 7 zao a de mametraka tsara hoe ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona no mamatra ny antsoina hoe anteny mery. Izy ireo zany hoe ny mpikambana ao anatin'ny anteny meran-tonta zany a no mandany lalàna manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana ny tombana ny politika mpanjakana. Reo andraikitra lazain'ny lalam-pandroenanareo a dia tokony tsy hozoviana amin'ny solombavambahoaka tsirairay ny manatanteraka azy, satria voafaritra tsara zany fa ny solombavambahoaka iray a dia tsy tokony anasoaso ny mpanatanteraka akory ny andraikiny, fa anisan'ny mijery akaiky izay mety fanatanterahana ny politika akapoben'ny fanjakana ary hitondrana ny tsikera raha ilainy zany mba ahafahana mizotra makany amin'izay hoe fampandrosoana marina ny firenena izay. Zany hoe mifanaraka amin'le politika mpanjakana nentiny teo anivon'ny anteny meram-pirenena ve ohatra raha manay solombavambahoaka ny tanterahany eo anivon'ny mpanatanteraka na ny gouvernemanta izany. Hitantsika ohatra fa mandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana, ary iny teti-bolam-panjakana iny tsy hoe lanina fotsiny amin'izao fa misy programme-mpanjakana ilay atsotsika hoe programme général de l'État na ny programme mpampandrosoana ankapobeny any fanjakana anankiray zany a, izay atolotry ny lehiben'ny gouvernement zany eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Ka mifanaraka ve io politika mpampandrosoana izay entin'ny fahefana mpanatanteraka io amin'ny teti-bola zay aroso eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ireny rehetrareny zany a raha ohatra ka anao safy be mantsina fotsiny tsika na hoe tsy hijery andalina na andalina ny zavatra misy tsika, dia indraindray mahadiso hevitra ny solombavambahoaka lasa manasoaso fitondrana fotsiny no lasa indraindray ataon'ireny solombavambahoaka reny. Fa raha ny tokony ho izy de ny fitakiana na ihany koa tsikera manoloana ny zavatra mety tsy tanteraka ao anatin'izay programme anasany fitondran'izay. Ka iverina kely any amin'ny teninao hoe tsy hita mihitsy ny solombavambahoaka nefany anisan'ny napetraky ny vahoaka zany solombavambahoaka zany. Voalohany aloha dia arak'lefa andraikitra ny olazaina teo de manana ny antsonina hoe redevabilité ny solombavambahoaka zay amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny tatitra zany.
satria amin'ny alalan'ny tatitra no ahafahan'ny solombavam-bahoaka zany a milazalaza ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny zay nanirahany vahoaka azy a satria ny solombavam-bahoaka arak'izany a dia natao hitondra ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny mpanantanteraka ary anara-maso araky ny voalaza ny lalam-pandroenana teo a ny asan'izany mpanantanteraka izany. Rehefa avy ny eno ny vahoaka izy a ka nampitainy tany anivon'ny mpanantanteraka dia anjarany amin'izay no mitondra ny tatitra akon'izay fangatahana na tsikerana na taraina samihafa amin'ny vahoaka izay a iverina any aminy hoe reto a ny zavatra no tanterahan'le fitondram-panjakana ary reto kosa ny zavatra tsy vitany. Izany indrindra nge no nahatonga ny solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny fanoerana na ny solombavam-bahoaka zay voafidy tamin'ny anarany toko tiako Madagasikara nangataka ny anao tatitra eny amin'ireny faritra rehetra ireny. Toy izany fanazavanao rehefa avy eo matoa solombavam-bahoaka fa tapahako kely ianao mialatsy indrindra satria izay mihitsy mantsy isan'ny teboka notsindrin'ny transparency international tao anatin'ilay izy hoe le tamberina andraikitra zay tatitra zay mihitsy a no tsy ampy a tonga any amin'ny vahoaka ho anare solombavam-bahoaka tiako Madagasikara satria efa fantatra hoe sakanan'ny fanjakana be dia be ny tsakatsakana mahazo anareo tamin'ireny tatitra iny. Inona zany fomba ataonareo mba ahafahana manatanteraka an'izay zavatra izay? Voalohany aloha misy fanamarihana kely tiako tsindriana zay voalaza ny lalam-pandroenana ao amin'ny andininy fa 7 ao amin'ny andalana zany na paragrafy fahatelo voalaza ao fa ny mpikambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia mitondra ny anarana hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Tsy izany namorona an'io fa voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana zany. Ny tiako ambara dia izao, rehefa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny olona anankiray dia naiza naiza toerana eto Madagasikara dia tokony ahafahany manatanteraka an'izay tatitra izay avokoa. Zany hoe tsy tokony hipetraka ny sakana raha nanao tatitra zay tany amin'ny faritany ohatra tany Tamatavy, tany Fianaratsoa, ny tatsy Atsirabe sy ny sisa reny zany dia nahavariana ny fisian'ny mpitandro ny filaminana zay nametraka ny sakana tsy nahafahana nanatanteraka an'izay tatitra izay. Marihako etoana fa araky io voalazan'io lalam-pandroenana io dia tokony hipetraka izay atao hoe titrangano ilazana azy anana ny solombavam-bahoaka izay hitety any Madagasikara anao ny tatitra. Tsy maninona fa rehefa nosakanana ny solombavam-bahoaka indrindra ny tetỳ anivon'ny fanoerana dia nijery an'izay tamberina andraikitra izay hoe inona ara ny fomba ahafahana manatanteraka azy. Dia zay nge nahatonga n'ilay fandaharana miara-manonja teraka satria rehefa nosakanana tsy iona amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka hanao tatitra ny solombavam-bahoaka dia nampiasa raisitsika hoe ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana ny anao manjery samihafa zany hanomezana ny tatitra ho an'ny vahoaka satria io fanehoan-kevitra zay entin'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny fandarana miara-manonjy io ange dia mahafoaka ataontsika hoe any amin'ny 20 na 90 isan-jato ny tatitra zay tokony atao ny anivon'ireny distrika tsiray avy reny satria ny zavatra lany teo anivon'ny anteny meram-pirenena no entinay azavaina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny ainao manjery. Ny fitantanam-bolam-panjakana zay ahitana ifanamarihana no entinay hitondrana fanazavana enivon'izany fandarana izany. Ka tiako ihany ny manazava hoe raha ho an'ny solombavam-bahoaka zay voafidy tamin'ny anaran'ny atokotiako Madagasikara angamba dia milaza miara-mahitsitsika fa niezaka hatrany ireo solombavam-bahoaka ireo nitondra ny fanazavana mahakasika ny raharaha-pirenena zay tamin'ny alalan'ny ainao manjery rehefa nosakanana ny tena ny famorim-bahoaka zany. Eo koa moa zany rahantsika mahita ny resaka valanaretina amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy nijerena ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany andraikitra zany. Fa na izany aza nisy ny fanomezana alalana indray mandeha kosa nomeny ny fitondram-panjakana ny prefecture n'Antananarivo zay nanantanterahany ireo solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny boriboritany Anakenina teto Antananarivo renivohitra zany nanao ny tatitra tany amin'ny distrika n'Antananarivo
Atsimondrano zay distrika na halan'ny tenako moa zany. Marihana fa mitovy ny tatitra zay hoentin'ireo namanareo sy ny tenako satria samy mpikambana ao anivon'ny anteny miara-pirenena zay ary zay ihany koa de samy ao anivon'ny fanoerana. Ary nyantso avy natao tamin'ny vahoaka tamin'izay fotoan'izay anisan'ny nyantso ny vahoaka na Antananarivo Atsimondrano ny tenako ny ray andro mialoha nyantso ny vahoaka na Antananarivo Atsimondrano tsy akanavaka mba hanatrika an'izany tatitra izany satria raisinay ho adidy sy andraikitra tokoa izany fanaovana tatitra izany satria zay ilay tamberina andraikitra ny fahefana zay atao hoe nampindraminy vahoaka anay sy olom-bavam-bahoaka de io no ny tanterahanay ka isaoran'Andriamanitra moa fa vita soamatsara zany fanatanterahana ny tatitra zany a taty amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano zay tao Atanjombato Magorony no nanatanterahana azy tamin'ny fahaeniny volana Martsa lasa teo a zay inona fa isika vahoaka ihany koa tato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano a de navitrika anaraka an'izay tatitry ny solombavam-bahoaka izay. Andriamanitra solombavam-bahoaka mbola manodidina zay ihany a ny raha io ao anatin'io tatitry ny transparency internationale ihany aza adino fa international ny transparency a zany hoe iraisam-pirenena ny zavatra tsikatra ao anatin'io a ambany de ambany ny tahan'ny olona zany hoe ny pourcentage ny isan-jato a afantatra zany fa hoe mahafantatra sy mahalala ny solombavam-bahoaka ao aminy a ny ankamaroany indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra moa zany saika voakasika zay zavatra zay mety inona no mahatonga an'izay hoe nisy ny tatitra nisy ny hetsika nataonareo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany a ny amin'ny fampitafana mivantana amin'ireo vahoaka reo fa mety noho ny hoe resaka politika ve sa noho ny fitadiavana sarotra mahatonga hoe adi-piainana ve no mahatonga ny vahoaka malagasy a tsy ohatrany hoe manao ambanin-javatra satria zay ihany koa zany ny saritan'ny transparency internationale hoe tokony hitaky an'izay zavatra zay a ny vahoaka malagasy amin'izay resaka tatitra zay. Marina tokoa ny voalazanao ary hita sy tsapa aloha fa tena reva ao anatin'ny fitadiavana ny vahoaka malagasy. Any ka indraindray aza dia maro ny olona ny lasa mandray atendrony ka mamadika azy hoe somary manao ambanin-javatra ny lafiny fiainam-pirenena. Nefa de izay fiainam-pirenena zay mihitsy ny ilaina fantarin'ny vahoaka malagasy ary eto amintsika de misy ny tompony andraikitra isatsokajiny zay tokony andrainy andraikiny amin'ny hoe fitaizana amin'ny maha olom-pirenena zay. Ao a ny ONG isan-karazany a ny société civile ihany koa ary ny antoko politika ihany koa de manana andraikitra amin'izany satria ilaina ny fanarahan'ny vahoaka ny fiainam-pirenena ary raha manao ambanin-javatra an'izy de tsy hitany intsony a ny lalakalena ny tableau de bord alehany de lasa indraindray a mandringy zany ary hitataratra any amin'ny sehatry ny fifidianana zay hitantsika fa tsy mazoto loatra na hoe tsy marisika ny vahoaka malagasy andray anjara amin'izany fifidianana zany tohatry ny heverina fa hoe leo politika ve nefa ny fiainana mihitsy a ny fiainam-pirenena mihitsy a dia misy politika ao anatin'izay ka entanina zany isika vahoaka mihitsy a voalohany aloha tena andray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Faharoa isika manana andraikitra mifanandrify amin'izay fanabeazana olom-pirenena zay dia tokony andray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay a mba ahafahan'ireo vahoaka ireo mahalala nyzay anjara andraikitra tandrify azy zay manoloana ny raharam-pirenena. Ary ny fahatelo farany a dia izay tafapetraka amin'izany hoe andraikitra tompony andraikim-panjakana zany a dia manana didy ny manao ny serasera amin'ny vahoaka na mivantana zany eny an-tsehatra na ihany koa amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny ady hevitra toy zao a de anisany fampitana amin'ireo vahoaka zany hevitra ny solombavam-bahoaka sy ny hoe tatitra enti ny solombavam-bahoaka mahakasika ny fiainam-pirenena izany.
zay angamba no azoko amaritana sy amarina ny fanontanianao. Ya somary nametraka an'izay fanontaniana zay amantsy satria ohatrany somary masadaikatra ihany raha ny zava-misy eto amin'ny firenentsika andriamanao solombavam-bahoaka fa hoe misy ny solombavam-bahoaka tsy manao tatitra zany ho anareo tao amin'ny fanoherana moa zany efa mazava iny fa nitaky an'izay fanaovana tatitra zay foana nareo a nefa indraindray raha lasa fanenjikenjehana indray no ensika mihitsy no azonareo solombavam-bahoaka zany tao anatin'izay hoe anankirotana asiana ohatran'izay zay mahatonga ana mametraka an'izay hoe indraindray a ny vahoaka koa tokony hitaky an'izay resaka tatitra zay satria zay no atao hoe tambena raikitra. Fantaniko manaraka andriamanao solombavam-bahoaka ho eny amin'ny anteny meram-pirenena vetivety sika mahakasika an'ilay fifidianana mpikambany ho eny amin'ny HCC. Be deaibe ny resaka nandeha tamin'ny herinandro iny indrindra fa hatramin'izao a mbola miteraka resabe izay fifidianana natao teny anivony anteny meram-pirenena zay. Tena nisy tokoa ve ilay sosikevitra mialoha amin'ny olona zay hofidiana teny anivony anteny meram-pirenena mahakasika ny olona ho eny anivony HCC? Tsara ho marina aloha ety am-piandohana fa ny mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba nalam-pandroenana dia misy anankiroa avy amin'ny anteny meram-pirenena, roa avy amin'ny anteny meran-doholona, anankiroa avy amin'ny conseil supérieur de la magistrature ary ny telo kosa dia tendren'ny filoham-pirenena. Ho any anivon'ny anteny meram-pirenena kosa dia nisy tokoa ireo mpilatsaka hofidiany. Raha ny tamin'ny andron'ny anaovana an'izany fifidianana zany a dia tsara ny manamarika fa raha ny ordre du jour voaraina izy solombavam-bahoaka dia tokony nanomboka tamin'ny 10 ora maraina nandraterahana an'izany fifidianana zany. Tsy nanomboka anefa zany a raha tsy taty amin'ny 12 ora atoandro tany hoany a zay vao niditra ny toeram-pivoriana ny solombavam-bahoaka rehetra. Mialohan'izay dia nisy ny fivoriana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka izay manaradia amin'ny fitondrana na ny vondrona IRD zany. Mazava ho azy a tsy azo laviny zany fa sy inona ihany koa fa nisy a ny raisitsika hoe ny consigne de vote nomena an'ireo solombavam-bahoaka satria ora roa be zao zany no nikatotr'andro zareo a nikoandoha nametrahana an'izay mety ho candidat ho toanana. Na izany aza nefa dia hitantsika ny voka-pifidianana fa nisy a raha hita amin'ireo le natolotry ny mpomba ny fitondrana reo zany ireo solombavam-bahoaka mpanaradia ny fitondrana reo zany a no tafapetraka amin'ny toerany ary ny iray kosa dia nisy ny vondrona hafa izay nametraka amin'ny fitokisana tamin'ny candidat anankiray. Zay tiako ny manamarika fa anisany nahazo vato laharana faharoa izany a tany amin'ny 20 tany hoany ny vato azo n'ilay laharana faharoa. Zany hoe tsy ny vondrona tiako Madagasikara irery na ny vondrona ataontsika hoe GPR irery no nifidy an'io candidat io a fa efa misy zany ao zay avy amin'ny vondrona IRD a efa tsy nanaraka an'izay consigne izay tsony. Etiko isintomana ny saintsika izay hoe efa tsy fotoana ny faneriterena intsony zao fa olon-dehibe ary olona manany maha-izy azy ny solombavam-bao amin'ny fanapahan-kevitra indrindra zay ho raisiny fa tsy tereko masaka akory a toy ny voalobotra aza izay fanapahan-kevitra tsy maintsy ho tanterahan'ireo a solombavam-bahoaka ireo. Anjaran'ny anivon'ny vondrona IRD moa no mijery an'izay akaiky satria izay a dia efa azo ilazana ny ataontsika hoe tsy maro toerana nga izany vondrona zany a eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary efa taratra anankiray zay a ahafahana mijery a fa efa miroso amin'ny fanehoana an'izay demokrasia izay ny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra indrindra amin'ny latsabato zay atao. Eny azy zay angambany amin'iny andriamanao solombavam-bahoaka satria miazakazaka be ny orantsika iroso avy hatrany tsika ao anatin'ny resaka valana retina izay miparitaka amin'izao fotoan'izao na ny coronavirus manahoana ny fahitan'andriamanao solombavam-bahoaka satria miditra miandihan'ny faharoatsika amin'izao fotoan'izao a tahaka an'izao ihany koa no karazana hoe fandraisana andraikitra tamin'ny heritaona tahaka an'izao raha somary tsy piako zao hoe
tamin'ny herintaona tahaka an'izao tsika efa nahita angamba nyreny tomobile izay nolokoina volomboasary nivezivezy te tsy teroa efa miakatra be ny tany izay voan'ny coronavirus zay zao eto Madagasikara mbola tsy tazana hoe atraizany fandraisana andraikitra ho an'andriamatoa sy olombavambahoaka manao zay ady ataon'ny fanjakana amin'ny covid-19 zay. Amiko manokana aloha de mbola tsy ampy izany fandraisana andraikitra raisin'ny fitondram-panjakana izany satria raha ireo fitarainana maro samihafa voarainay sy olombavambahoaka avy amin'ny vahoaka izany na eto Antananarivo zany na ny any amin'ny faritany zany indrindrindrindra moa any amin'ny faritan'ny Mahajanga iny de tena ranomaso no hita zany amin'ny vahoaka ny toerana amin'izao fotoana zao satria dia feno avokoa ny hôpitaly ary ny fitaovam-pitsaboana toy ny extracteur d'oxygène ohatra dia tsy ampy ifandimbiasany zany ary zay olona atao hoe nahazoazo taona no ezahana ametrahana nyny fitaovan'iny farak'izay ngena kanefa na izany aza efa maro de maro ny olona tratra n'le aretina ary vosikajy ao anatiny le atsotsika hoe cas grave zany no misy azy ireo. Eto Antananarivo ihany koa dia maro ny hôpitaly zay efa feno ary mitombo de mitombo raha ny atao tanisa mivoaka amin'ny hainao manjery-panjakana za mino fa mbola misy hafa koa any ambadika any zay mety tsy voaray an-tsoratra satria raha ireo taraina sy fanamariana samihafa avy amin'ny vahoaka ireo de miazakazaka tokoa zany olona lavo ny valana aretina coronavirus zany. Eo zany no anaovana antso ho an'ny fitondram-panjakana apetrao re ny paikady matotra etrehana n'ity valana aretina ity. Mitaraina de mitaraina ny anivon'ny hôpitaly amin'ny tsy fahampiana fitaovana tsy ny epi ihany le hoe fitaovana zay ampiasain'ireo mpitsabo ihany fa ity oxygène ity zao no tena anisan'ny olana goavana atrehana satria maro le olona zay tratra ny fahaseporana. Raha ny vaovao re mantsy dia niena ny orinasa zay namokatra an'io oxygène io eto amintsika. Raha nisy ohatra teo aloha ny société Soam de re zany amin'izao fotoana zao fa efa tsy mamokatra oxygène intsony izy. Tsy haintsika moa zany zay ao ambadika zay hoe inona ny olana ny tsy nafahany namokatra intsony. Ny société antsoina hoe Eol indray de io no miantoka ny famokarana oxygène amin'izao fotoana zao. Kanefa na de miasa 24/24 ry orinasa io dia tsy mbola ampy ihany ny oxygène zay aterina any amin'ireny hôpitaly samihafa ireny ka mizaka antseranena zany ny olona zay tratra n'ity valana aretina ity. Ny fiseho an'le aretina koa de raha antsika malala fa miovaova be ny ihany. Raha ndre zao de hoe ao anatin'ny fotoana fohy tsy ahitana endrika toy ny teo aloha intsony fa tonga de sepotra dia tapitapika eo ao anatin'ny ora vitsy de tonga hatrany amin'ny sanatry ny vava fahafatesana. Ka ireny zany no anairana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tena marary ny vahoaka malagasy. Raiso ny andraikitra reo manoloana nyity fianaka ny coronavirus ity. Ny zavatra hita ihany koa eny anivon'ny hôpitaly eny tsindriko ihany ty fa ny le mpandray an-tanana mihitsy koa le olombelona mandray an-tanana no mety ampy zany satria eo lay ataontsika hoe ny motivation an'izy ireo mihitsy no efa tena miena satria eo ny fitaovana tsy ampy hierovany tena eo ny fitaovana tsy ampy andraisana ny marary ary eo ihany koa zany ilay atsoantsika hoe indemnité zay tokony hisotrahan'izy ireo dia toa tsy maray an'izany ireo tompona andraikitra reo ary tsy mandray an'izany ara-potoana zany ka lasa miteraka tsy faharisiana mihitsy zany andray an-tanana ilay raharaha zay ataontsika hoe tena raharaha-pirenena amin'izao fotoana zao. Ka miantso ny fitondram-panjakana
mba hijery akaika mahakasika ny tieretin'ity fa sanatry ny vava ve tompoko horipadripaka eo tsika menakavy a zay vao taitry ty fitondram-panjakany ity etsy an-daniny zany so ihany fa nyverin-dalana ny fitondram-panjakana manoloanany niten'izay nataony niten'izay nataony mahakasika ny hoe ty vaksiny fiarovana ity fa raha tsy izany a de angamba de hoy a hoe lasa ny vahoaka ray malagasy ray manontolo no mety hanome tsiny ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fandraisana andraikitra malona n'izany valanaretina izany ka amafisina hatrany a ny antso zany a ho amin'ny fitondram-panjakana avoay reny fitaovana be deaibe tany am-piandohana reny satria minao fa tsy diso nisy eto am-pelantanako na hatratra 70 tany hoany ange ny 4x4 nampiasaintsika tamin'ireny fotoany reny nakaiza daholo izy ireny amin'izao fotoana izao tsisy hita aloko tsisy hita loatra amin'izao fotoana izao aloha mbola tsy hita hoe miasa izy mety any izy zany ambadimbadika any fa zao nefa ny fotoana tena ilana azy satria tena manitsy lavoloa ny vahoaka malagasy amin'ity aretina coronavirus ity eny ary mifandraika amin'izay ihany resaka vidimaro satria taorian'ny fiboana zay niainantsika teto Madagasikara iny andre matosolo mavambahoaka de somary mafimafy ny dankana zay ihany ny vidim-piainana ny ainan'ny vahoaka malagasy nanao fanadiadiana teny amin'ny tsena rehetrarehetra teny moa zany niezaka mihitsy hoe nanao an'izay fanadiadiana zay fa ny fitarainan'ny olona de hoe tena izay matahotra coronavirus tena matahotra coronavirus fa saingy noho le fitadiavana de tsy afaka miala fa tsy maintsy eto aloha miaritra nyty ninina zava-misy ny tikoresana andre matosolo mavambahoaka nisy ny filazan'ny fitondram-panjakana fa nanafatra vary aman-taonina maro tsika ary nolazaina mihitsy aza tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga tany Tomasina ny folan'ny repoblika fa efa eny an-dalana ny sambo manaraka de amin'ny herinandro ho avy eto hatramin'izao tsika mbola tsy mahita an'ilay andiany faharoa amin'izay vary zay eo andany etsy andany ihany koa nefa tsikaritra hoe tsy mitsahatra miakatra ny vidin'izay vary zay na de eo aza le fanafarambary ataon'ny fanjakana inona marina tena olana manahoana ny fahitanao an'izay hoe fiahina ara sosialy ny vahoaka malagasy ataon'izao fitondran'izao mbola olana goavana io zay olana efa hitantsika tamin'ny covid-19 anihany voalohany tamin'ny resaka hoe vatsitsinjo ny tsy fahaiza mandamina amin'ny fizarana eny toerana no hitakolana satria ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha napakarina teto Antananarivo reny varina farany teo reny hoe aparitaka amin'ny faritra samihafa ary avy eto Antananarivo indray aza no hoe andeha ho aparitaka ho any amin'ny faritany ny tiako marena de zao hoe na eto Antananarivo reny vohitra sy ny manodidina arany misy olana izy io raisiko manokana ho anay eo anivon'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano tsy lavitra n'Antananarivo reny vohatra zany fa mbola misy commune nge tsy misitraka an'izany hatramin'izao ity vary zay hoe amidy eny anivon'ny fokotany tsirairay avy ity anisan'izany azoko tonono eto ny anaran'ilay commune ny commune Tanety Kely sy ny commune Ambatofahavalo tsy mbola nisy famarotana vary tany zay hoe vary amidy amin'ny vidiny mora itsonjovana zany an'le sosialim-bahoaka tsy mbola nisy tany ka manaitra an'ireo tompona andraikitra zay tandrify amin'izay anivon'ny ministera indrindrindrindra mba hijery akaiky satria natao ho an'ny vahoaka malagasy nge ny ahatongavan'le vary ary volam-panjakana nge nanafarana n'ireny vary reny tsy tokony nisy ny tombo sy ala zany ao anatin'izay fa raha atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano zay tsy lavitra n'Antananarivo reny vohatra koa raha tsy vitatsika ny mandrindra an'izay fandefasana ny vary pakany amin'ny vahoaka zay ahoana mo no eritreretitsika fa ho tonga any amin'ny faritra lavitra indrindra eto Madagasikara zany varina farana izany fa toa sy eo ivelany fotsiny ihany indraindray no ataon'ny fanjakana eo amboalohany ihany no atao mirentirenti ny atao hoe fandraisana andraikitra fa rehefa aveo dia avery an-dalana le izy de iza no mizaka an'le vokany le vahoaka madinika ihany ka tsindriko tsara zany fa mbola mitoetra mandraka ankehitriny ilay mizana tsindrinila amin'ny lafiny fanapariahana an'izany vary zany ka anaovana antsoavo anareo tompona andraikitra mpitantana anio vary io amin'ny fanapariahana azy any amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy satria ho an'ny vahoaka malagasy ny varina farana tompoko
fatsoana faritra vitsivitsy ihany akory. Eny ary andriamatosy ny mbavambahoaka tapitra ny fotoanantsika teny fo ifamaranana sy famitenana avy aminao raha ohatra ka hoe tsy misy tsony ny tiana andriamatosy ny mbavambahoaka horesahana ho an'ny vahoaka malagasy. Eto mpamaranana moa dia tsara ihany ny manamarika fa mandalo fotoatsarotra ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao na ara-tsosialy na ara-ekônomika, indrindraindrindra moa ny amin'ny lafin'ny fahasalamana amin'izao fotoan'izao dia tena ianjady-pahasahiranana antsika manoloana ny ady atao amin'ity Covid-19 ity. Amafisina ny antso atao amin'ny fitondram-panjakana ny ijerena akaiky an'izay fihetrehana an'ity valanaretina ity izay. Ary koa iantso tanterina amintsika vahoaka malagasy ny fanarahana ireo toromarika mahakasika ny fepetra ara-pahasalamana satria mila ny fampitsinjo isika mba tsy hiparitahan' izay valanaretina izay. Tsapa tokoa raha ny fahenona avy amin'ireo vahoaka izay tratran'izany aretina izany fa mafy dia mafy ny aretina, indrindra ty endriny vaovao izany hoe ny deuxième vague izay atrehantsika ity, ka izay no anaovana an'izay antsoavy izay amin'ny tompona andraikitra tsatsokajiny sy ny vahoaka malagasy. Fa farana dia ny hoe makahery an'ny vahoaka malagasy hatrany hiatrika ny raharam-pirenena satria dia fon'Andriamanitra ho nosy ty Madagasikara ity, ary amin'ny mahanosy azy izay dia tokony ho firenena atao hoe manana ny maha izy azy, satria dia ananantsika avokoa ireo arena na ambonin'ny tany na an-dranomasina na ny ambanin'ny tany zany dia ananantsika eto avokoa, ary ny rariana dia mba anana mpitondra endry isika sy afaka marina anafaka nyity Madagasikara ity amin'izany kejany fahoriana zany na ny fahantrana zany fa mba ho firenena mandroso ho fitaratra aty amin'ny ranomasimbe indianina zany firenena malagasy zany ary antenaina fa isika izao isika vahoaka malagasy dia hiary ifanometanana hitodika ho any amin'izany fampandrosoana ny firenena izany. Dia makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Eny ary dia mankasitraka anao andriamatosy ny mbavambahoaka nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity ny andro moa mialina ity isaorana ihany koa ireo mpanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'izao alina izao mankasitraka ny teknisianina mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS. Veloma tompoko.